Miarabantsika rehetra manaraka ny televiziona malagasy indray ary amin'ity atakariva ity atao anatin'ny fandaharana mitotoetry ny andro hatrany. Ao anatin'izay fandaharana mitotoetry ny andro izay dia makasika ny Fredilo ny vaovao oresantsika. Voalohany tamin'ny tolakandro teo moa dia nivoaka an-dranomasina ity rivotoza Fredy ity. Izany hoe raha tamin'ny efatra tolakandro teo zany efa tany amin'ny 1.70 kilometatra atsimon'ny Morombe no nisy an'ny ivony. Ary izay ivony izay raha atao mitombatombana amin'izao miteny zao dia efa any amin'ny manodididina ny 710 kilometatra atsimo somary atsimo andrefan'ny Morombe zany no misy an'izay ivony izay. Somary nahitana fianany ny heriny na hoe ny tanjany tamin'izy nivoaka an-dranomasina sy amin'izy an-dranomasina izao, zany eo amin'ny stade izay tsotsotsika hoe perturbation tropicale zany izy ndrivotra miaraka aminy dia somary niena 570 kilometatra isan'ora ary nitafiotra kosa 550 kilometatra isan'ora. Raha nitombatomana antsika dia tsy misy fiovana hatrany fa miakandrefana mamonjy ny Afrika moa ity rivotoza ity na isy fiakarany ary ny fitomboany ary zany tanjany ao anatin'ny andro manaraka dia tsy hisy fiantraikany aty amin'ny nosy Madagasikara intsony. Ao anatin'izay nefa dia somary mahazo vahana amin'ny ankapobeny andrafitra ny mety toetry ny andro ny rivotra avy any avaratra andrefana ho an'ny rapitso manokana mbola toetra araka izany ny orana tandrivon-drahona mety arankotroka aty amin'ny avoatany sy ny zany hoe tapany avaratry ny nosy manontolo zany hatratratra aty amin'ny morotsiraka atsinanany nosy ary aty atsimo ny somary maimaina fa raha nitombatomana antsika dia somary maina amin'ny ankapobeny any amin'ny zoma sy ny sabotsy any ho any ny toetry ny andro. Hojerentsika amin'ny atsipiriany moa izay toetry ny andro izay. Ho an'ny rapitso maraina ary dia mbola somary misy tandrivon-drahona miaraka amin'ity rahona hoentin'ny Fredy ity na dia somary manalavitra morotsiraka ary zany amin'ny ankapobeny amin'iny inany andrefan'ny nosy iny zany hoe mandrahona zany andro fa mety arahana tandrivon-drahona indraindray. Aty amin'ny morotsiraka atsinanana kosa mipaka amin'ny morotsiraka dia misy ny orana tandrivon-drahona raha toka somary mandrahondrahona fotsiny aloha tapany avaratry ny nosy ary nakoatr'izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro ho an'ny izay rapitso izay ihany dia araka nambarantsika teo fa dia mbola mitoetra ny orana tandrivon-drahona izay mety arankotroka ho an'ny aty amin'ny avoatany sy ny faritra manamorona ny morotsiraka avaratra andrefan'ny nosy manontolo dia na Sofia, faritra Boeny, Betsiboka dia ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana ihany koa dia misy orana tandrivon-drahona araka izay efa nambarantsika izay fa tsy hoe kory someritseritsika hoe rivotoza hatrany. Omaina zany aty atsimon'ny nosy ho an'ny rapitso. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana ho an'ny izay rapitso izay ary dia manodidina ny 220 ka hatramin'ny 320 eo aloha zany ny ambony indrindra raha aty amin'ny faritra avoatany. Ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana kosa dia mandratratra amin'ny 30 manodidina ny 30 ny maripana ambony indrindra ary aty andrefana dia 920 ka hatramin'ny 130 izay maripana izay. Ny mafana indrindra ho an'ny rapitso dia 30 degré Celsius hitantsika zany aty amin'ny faritra Androy. Toy ny toetry ny andro ihany raha ho an'ny zoma kosa indray araka ny efa nambarantsika dia ny andro maina no ibantoerana amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy raha toka misy orana tandrivon-drahona hatrany aloha ny analanjirofo sy manodidina ny antalahy iny ary ihany koa aty amin'ny ambanja sy Nosy Be aty. Ny maripana voavinavina kosa raha ho an'ny izay zoma izay dia somary tafakatra hatramin'ny 920 ny aty amin'ny avoatany. Ny morotsiraka atsinanana dia tafakatra hatramin'ny 920 ka hatramin'ny 130 degré Celsius. Morotsiraka andrefana kosa dia 30 ka hatramin'ny 530 degré Celsius. Ny mafana indrindra zany dia 30 degré Celsius aloha ho an'ny Maheva tanàna sy ny faritra Androy hatrany ary ny faritra atsimo andrefana. Hofaranantsika ny toetry ny andro ho an'ny tontolo andron'ny sabotsy kosa indray dia mbola mibantoerana hatrany ny faritra maina manerana nosy raha toka somary mandrahondrahona aloha ny tapany avaratry ny nosy. Misy tandrivon-drahona kely aty amin'ny Bongolava ny ilany andrefan'ny vakana karatra aty dia aty amin'ny Andrivazo aty dia ny ilany atsinanan'ny faritra Melaka fa ny ankoatr'izay zany fandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana kosa dia efa nakitana fiakarany na ny aty amin'ny avoatany dia manodidina ny 720 izay aloha ny aty amin'ny avoatany amin'ny ankapobeny. Morotsiraka atsinanana ny ambony indrindra dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 130 degré Celsius ary morotsiraka andrefan'ny nosy dia efa manodidina ny 30 ka hatramin'ny 530 degré Celsius. Mafana indrindra aloha dia Toliara 30 degré Celsius.
dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany amin'ny sonantrany anaraka ny vaovao mety ho toetry ny andro amin'ny manaraka indray ary veloma to